Fahameraba-tsika tsy rerevindray tratrizao alady maraina fa 7 volana novambra izao misaotra an'Andriamanitra indray isika fa mena izao maraina izao indray afahantsika mandray ny teniny. Mirarisoanao izay manaraka izao fandaran'izao nirina dia tondra hery ho anao mandrakariva ny tenan'Andriamanitra izay zaraintsika eto. Olanderantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaka isika. Ny Tompandriamanitra io atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Nakasitraka ny amin'ny fitantananao anao izahay ary misaotra indrindra ny amin'ireo zava-tsy omenao anay. Misaotra mamaky amangy ny isa-tokantrano tsirairay avy eto anio. Vokeso ny tsara indrindra avy aminao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe atokany ho azy ny ankohonanao. Nalaina amin'ny Hosea 4:7 manao hoe dia aoka halala eny avokoa hiezaka halalan'i Jehovah isika. Mahatoky toy ny maraina ny fiposahany dia ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatravatra izy sy toy ny farahorana izay mahavonto ny tany. Amen. Misy olona izay milaza fa mino ny fahamarinana nefa manao tsirambina ny fotoam-bavaky ny mpianakavy. Ahoana nefa no asahin'ireo andehany amin'ny asanareo kanefa tsy mety nametraka ny fikarakarana ny fananareo tamin'ny rainareo any an-danitra? Tokony asehontsika fa mahatoky azy isika. Tokony hatokantsika ho an'Andriamanitra ny fianakaviantsika mialohan'ny andozantsika ny tokantrano. Azo antoka fa homem-boninahitra sy hovalian'ny ray any an-danitra ny vavaky ny tsirairay izay asandratsika ampinoana any amin'Andriamanitra. Rehefa nasaina mandeha amin'ny tany amin'ny toerana tsy fantany Abrahama, na taiza io na taiza izy no nanangana ny lainy dia nanorina alitara teo izy. Ka nanandratra ny fivavahany maraina sy hariva dia hoy ny Tompo amin'ny Abrahama, efa nifidy azy aho mba hadidiny ny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehovah hanao izay marina sy mahitsy. Io mahitsy io no asa tokony atao amin'ny fianakaviana tsirairay. Saingy mahagaga fa atao atsirambina izany. Manery ny aina araka ny fomba fijerin'Andriamanitra isika eto amin'izao tontolo izao. Tena zava-dehibe indrindra ny homanantsika tsy akiato dia ny ety ho amin'ny fiainana ho avy ilay fiainana mandrakizay. Tokony ho tsapantsika ny lanjan'ny fanabeazana. Tokony ho tsapantsika ny lamban'ny fitaizana ny zanakitsika mba hikatsahany sy hitadiavan'ny fiainana mandrakizay. Tsy maintsy ampileferina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapona ary tsy maintsy toerina mandrakariva ny toetra ratsy rehetra. Raha tiany ray sy ny reny hanahaka ny toetran'i Kristy ny zanany dia tsy maintsy mametraka ohatra ho azy izy ireo. Ny fihetsiky ny tsirairay izay ataontsika dia tokony ho fihetsika izay mahatonga antsika ihany koa sy ny zanakitsika ho mendrika ny lanitra ary ahazo fanampiana manokana antsika amin'izany. Ireny mpamonjy ny hatanteraka ny fifaliana, noho izany dia asaina mitoetra ho aminy isika dia hitoetra eo aminy tokoa. Sokafo ny varavaran'ny fonareo, ka ampidiro ao Kristy sy ny taramasoandro mamirapiratra ny fahamarinana, mba ho tsapantsika mandrakariva fa tiantsika mihoatra ny zavatra rehetra izy ary fohiny hatramin'ny ainy aza ho famonjena antsika. Amen. Ny Tompandriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, ka ho tsapanay tokoa fa tokony hiasa ho anivon'ny ankohonanay izahay, ka handray anao ho fakantahaka amin'ny fotoana rehetra ary ahazo hery avy aminao satria mitoetra ao aminao irery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro